Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Tonga indray izay mitondra vaovao mahafaly ho anareo hoe manahoana daholo mba tonga an Kristy ho fiainantsika isan'andro tokoa no anton'izao dindinika izao. Irana ho any amin'ireo nampantraina sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry ianao. Mateo toko 7:7. Misy ny olona nampantraina, misy ny olona nafoy de irana ho any ianao. Mampalahelo misy olona mitonona ho kristianina eto amin'ity firenena ity, saingy izy ireny indray no mampantra olona maro eto amin'ity firenena ity amin'ny alalan'ny fanambakana, kolikoly, fanaparam-pahefana, fanaovana ankeriny amin'ny fomba maro samihafa amin'ny alalan'ny asany. De lasa manan-karena amin'ny alahelom-bahoaka, mitonona ho kristianina fa kristianina sandoka, ambody mamiravira, mitafy hodi-janak'ondry. Fa ianao kosa tsy takizany. Irahana ho any amin'ireny olona nampantraina ireny ianao. Misy olona marobe eto amin'ity tany ity tahaka ny olona nafoy, ondry tsy misy mpiandry. Manafa an' Jesosy lay mpiandry tsara. Mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Tsy tahaka ny mpikarama. Mpikarama rehefa tonga ny ambody de mandositra izy. Avelany eo ny ondry, ny volany zava-dehibe aminy, fa mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Ny Korintianina 2:7 tapany 2 de manao hoe na de nanan-karena aza Jesosy de tonga malahelo noho ny aminareo mba ampanankarena anareo ny alahelony. Ary ianao mba ahoana? Mampanankarena sa mampahantra ny hafa ny fisianao atao hoe kristianina iraka solon'ny Kristy eto amin'ity tany ity? Anjarantsika mieritreritra an'izany. Andeha ary hivavaka isika. Jesosy ny fanekenao ho tonga lehilahy ory sady zatra ny fahoriana no namonjena anay. Misaotra anao zahay de ampianariko zahay mba hanahaka anao. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.